Izay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Antsika rehetra indray dia miarabanao ihany koa marina tonga soa eto amin'ny ilay podcast araka izany hira entsika teo izany dia ny finoana no ho resahantsika androany. Faly tafaraka aminao indray sambatra amin'izao maraina izao dia manolotra ny araba finaritra ho an'ny mpiaino rehetra. Inona moa no atao hoe finoana marina? Raha ny finoana no faritana dia tena goavana ny asa, ny chantier. Hevitra vitsivitsy no indro zarainay aminareo rony raha ny amin'ny famaritana ny finoana zany araka ny fijerinay. Rehefa miresaka finoantsika dia matetika tonga dia ny finoana an'Andriamanitra, ny finoana kristianina, izay no tonga ao an-tsaintsika voalohany. Amin'ny teny frantsay moa misy voambolana samihafa ampiasaina, amin'ny teny malagasy dia finoana ihany. Ty finoana kristianina, finoana an'Andriamanitra dia ny faritanay zany hoe io ny atao hoe religion, zany hoe foto-kevitra iompana ny fivavahana anankiray zany, ohatra hoe ny finoana kristianina, ny finoana silamo, ny finoana nentim-paharazana. Izay mihitsy religion zany no dikan'io zany aminay zany fandraisanay azy. Ao koa ny finoana na hoe foi amin'ny teny frantsay zany hoe fandraisana sy fanekena ampitokiana an'Andriamanitra na amina zavatra iray amin'ny teniny ary ny fitondrany. Zany hoe mino zany ianao ohatrany hoe misy herim-panahy mahatonga anao hino fisin-javatra izay tsy hita maso noho ny filazan'Andriamanitra ohatra na noho ny filazana izay zavatra ve anankiray izay tsy hita maso izy ateo apetraka ao hoe ho inoana. Amin'ny baiboly dika teny iombonana eto Madagasikara amin'ny Hebreo 1:10 dia milaza hoe ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. Hitako hoe malaza kokoa an'izany ilay finoana zany ilay izy tsy amin'ny resaka kristiana ihany raha ny famakiko ity amin'ny Hebreo ity, satria dia izy zany dia manazava amin'ny kapobeany ny atao hoe finoana. Ny finoana zany dia efa hoe manana fatokisana zany ianao fa misy zavatra antenaina ho avy sahady. Izay zany no hoe ny finoana amin'izay lafin'izay. Lafiny religion zany lafiny finoana hoe finoana an'Andriamanitra no nanazavana an'izay, fa misy ihany koa zany ny finoana izay atao hoe croyance indray izy amin'ny teny frantsay, izay tsy voatery miankina amin'ny finoana an'Andriamanitra fa mety hoe finoana misy mino zavatra fotsiny ianao ao amin'ny fiainanao, ohatra hoe mino ianao hoe ho tsara ty zavatra ty, misy finoana izay velabelarintsika eto, croyance ozy atao. Io zany dia mitovitovy amin'ilay teo aloha ihany hoe manaiky ianao sy matoky hoe marina, ohatra hoe ny zavatra mbaran'olona anankiray na ny fampanantenana izay omeny ny olona anankiray. Mety hoe Andriamanitra ho ato fa mety ohatra hoe tsy haiko, mety ohatra hoe mpampianatra. Raha miteny ilay mpampianatra hoe ianao tena zaza mahay, ho tafita ianao any aoriana any dia mametraka finoana ianao anatin'izay tenin'izay zany. Mino ianao izay mihitsy, mino ianao sy matoky hoe tena ho zaza tafita zany any aoriana any.
zany hoe fa reo finoana na croyance reo zany a de anisan'izy ireo no hoe fitokiana izay voalazan'olona ray na tenin'olona ray. Koatra ny tenin'olona de misy ihany koa hoe mandray ianao a sy mankatoa hevitra na zavatra anankiray tsy ilana pirofo. De zany de ataonao amin'ny fo hoe tena tsy miambahamba mihitsy. Raha ny ataotsaiko zao a de ohatra hoe tena mahay manasitrana ianina. Ohatra misy an'izany mbola be da be zany hoe misy olona mahay manasitrana, misy olona mahay manao an'io fa andao entina any. Zany de finoana daholo, tsy finoana voatery hoe an'Andriamanitra fa finoana croyance zany izay ao anatin'olona ray ary zay reo croyance reo de iainana isan'andro mihitsy amin'ny isam-batan'olona. Zany hoe ahoana moa zany fanekena hoe misy na marina ny zavatra anankiray tsy hita maso, zany hoe na ara-panahy zany na hoe zavatra tsy takatry ny saina fotsiny zavatra tsy voapirofo, tsy haiporofona nefa zany tena matoky ianao hoe tena misy io na hoe tena marina io. Ohatra amin'izany tsy haiko mahita ohatra hoe tsika zao mino fa hoe mitany razana. Zany hoe izay finoana izay zany mino zany ianao na de tsy hitanao maso ary izy fa ekenao zany zay hoe mino ianao manaiky ianao fa mitany razana de zay de fa finoana ihany koa zay mihitsy. Misy ny olona mino mihitsy hoe mitany ny razana, misy ny olona hoe Andriamanitra ihany no mita, misy ny olona hoe mita Andriamanitra sy ny razana. Debat tsy ho ataontsika eto moa zany zay fa anazavana an'le hoe finoana fotsiny hoe ankoatran'le Andriamanitra misy ny finoana zay hoe croyance hafa. Ohatra zao hoe ny tsodrano. Tsodrano zava-mahery izy tsika malagasy. Ny tsodrano zao de zavatra tsy haiporofona, tsy haihana fa de ekena sankatoavana hoe misy hoe handeha ho ary mangata tsodrano amin'ny ray aman-dreny, mangata tsodrano amin'ny dadabe sy bebe. Zay zao anisany hoe croyance ihany koa izay mamolavola tsika olombelona. Isika malagasy indrindra fa na tsy malagasy ara fa na ny frantsay na ny firenena hafa de samy manana an'izay croyance ny tsirairay avy zay daholo. Io croyance io zany mety hoe any tena manokana, mety hoe notefen'ny kolotsaina ihany koa amina firenena anankiray mety hoe azo avy amin'ny fanabeazana andraisinao tao amin'ny tokantrano sy ny fianakaviana nisy anao koa. De reny zany zay ny teneniko to hoe finoana foana moa no fandikana azy amin'ny teny gasy nefa misy hevitra samihafa ao ambadika zay. De zay ngamba no azoko tenena aloha amin'ny ohatrany hoe mba famaritana ambangovangony ny resaka hoe finoana. Eto de mahatsiaro ihany koa ilay resaka izay efa nataontsika moa ngamba tany amin'ny épisode tany aloha tany mikasika ny loi de l'attraction. Niresaka kely momba an'izy io tamin'ny tsy haiko épisode efa anisan'ny voalohany indrindra niresana teto amin'ny ilay podcast. Ilay loi de l'attraction zay milaza zany hoe rehefa mino ianao karazana finoana mihitsy le izy satria mino zany ianao fa ho azonao sahady ny zavatra antenainao ary zay zavatra zay de hitako tena zava-dehibe mihitsy satria inona moa no mahatonga an'izay hoe lasa tanteraka izy matetika. Ny mahatonga azy lasa tanteraka dia zay finoanao azy zay mihitsy hoe ho tonga aminao le izy. Zany hoe manantena zany ianao fa ho avy aminao le izy na dia any amin'ny ho avy ary zany le izy. Zany hoe ohatra tamin'izany moa ny teneniko hoe za dia tamin'izany andro zany dia nino mihitsy hoe tsy maintsy hivoaka Madagasikara. Zany hoe ilay finoko nino zany hoe tsy maintsy mivoaka Madagasikara ako. De ny zavatra rehetra any amin'ny subconscient zany dia niara-ny asa ho amin'izay ka ny zavatra rehetra zay nataoko tetỳ am-boalohany dia mizotra mankany amin'izay finoko zay fanantenako zay hoe tsy maintsy hivoaka Madagasikara. Ohatrohatr'izay zany le izy ohatra hoe fananana finoana ho amin'ny ho avy fa ho tanteraka tokoa le izy. Marina mihitsy zay. Zay no tiako marihana hoe tena ilaina amin'ny fiatrehana ny fiainan'ny olombelona anankiray ny fananana finoana. Mbola averiko ihany hoe tsy
voatery hoe finoanan'andriamanitra fotsiny a iny indray tena hoe safidy andriamanitra raha nanome safidy antsika olombelona dia itsika indray ve nifampitsara hoe tokony ity na tokony ry fa samy manana ny safidiny ao ny misafidy hoe ino an'andriamanitra ao ny misafidy hoe mino zavatra hafa fa ny tena zava-dehibe dia hoe manana ianao finoana amina mino zany ianao mino ianao amina zavatra tsy de tiako loatra moa le mampiasa an'le hoe zavatra fa zay no malaza azy amin'ny teny gasy hoe mila ianao manana finoana ahafahanao mandroso satria tsy inona na ny zavatra kely indrindra ataontsika amin'ny fiainana raha ohatra hoe epitarabe raha mino ianao hoe tena vitako ny epitan'ity ho tafapiteria tsy ho voadona dia manosika anao zay andeha epitarabe ianao tsika lehibe moa mety tsy mipetraka zay fa raha ohatra hoe amina ankizy satsa ohatra hoe ankizy tsy haiko 5 taona ve sa 4 taona hoe mbola kelikely satsa fa rehefa tena mino sy matoky izy hoe tena vitako ny manao an'io dia mepita amin'io izy raha ohatra ianao tsy manana finoana hoe avita zavatra dia lasa mihainohaino miato fotsiny ianao fa tsy mandroso dia ianao zany mila mihitsy ny hoe finoana ahafahanao mandroso amin'ny fiainana zay zao ny anany zavatra hitako misy exemple anankiray azoko zaraina eto momba ny zazavavy anankiray 17 taona izay nanontaniako hoe inona ny inonao mombanao momba ny fiainanao dia ozy izy mantsy anahy hoe zaho ozy izy mino fa misy zavatra ilaina anahy eto ambonin'ny tany zaho ozy izy dia nateraka anao zavatra hitondra zavatra tsara ho an'ny manodidina anahy zay ny antom-pisiko eto ambonin'ny tany dia miresadresaka momba an'io zany zay dia tena hitako be mihitsy ny hoe izay finoana nananan'izay no entiny manao action sy entiny miaina mihitsy eto ambonin'ny tany zany hoe tsy mipetraka ao anatiny zany hoe za tsisy dika ny sahiran-tsainy izy tsy sahiran-tsaina mihitsy izy hoe tsisy ilaivana na miatrika zavatra any ary izy hoe misy maneso na manaratsy dia tsy mahozongozona anazy mihitsy zay fa tena mipetraka ao anatiny hoe misy zavatra tsara ao atao dia na ny zavatra ataony amin'ny andavanandrom-piainany ary dia miezaka izy hoe mifanaraka amin'izay finoana ananan'izay zay ny ataoko hoe tena zava-dehibe mihitsy le resaka finoana fananana finoana zany marina mihitsy zany resaka zao ito mahita ohatra ihany koa ohatra hoe rehefa iny tianarany rehefa manao an'ilay fangatahantsika ohatra hoe angatakitsika fisondrotan-karama raha ianao zany mino sady ianao hoe ahazo fisondrotan-karama rehefa iresaka amin'ny patron ianao na ny zavatra ho resahanao ary dia fantatra hoe reto avy ny zavatra ho alahatra reto avy ny zavatra ho teneniko mba azoko izay fisondrotan-karama zay ary mino sady ianao dia ny voalohany ianao zany dia efa mino hoe ahazo fisondrotan-karama ka rehefa izay zavatra zay no anananao dia na le olona miainanao ary na le patron zany miainanao dia mino fa resy lahatra ho azy izy hoe tena mila omena fisondrotan-karama tokoa ty olona ity zany hoe ny zavatra rehetra zany lasa miara-miasa mba azonao le zavatra inoinao satria ianao natoko tena zany ianao hoe tena ho azoko ny fisondrotan-karama dia ny zavatra teneninao ny zavatra rehetra ataonao dia miara-miasa ho amin'izay ka lay olona zay angatahanao azy dia manaiky izay demande ataonao izay ao anatin'izay zany dia hitako eto ny hoe finoana antenanao fatokisa-tena ozy ianao to mino koa zany ianao hoe zay mety hoe mino an'andriamanitra ianao ohatra akoatran'izay fa mino ihany koa ianao hoe ny tenanao hoe ampiasaina ho amin'izany dia marina tokoa hoe raha olona matoky tena sy tsy matoky tena no manoloana anao eo dia samy hafa mihitsy ny zavatra hoentiny araka ny teneninao teo hoe na ny teny alahatra na amin'ny fomba fipetraka fijoro fanatrehana raha samy hafa ary mety miteraka résultat samy hafa tokoa marina mihitsy izay zavatra izay inona ary no azo atao zany mba nanana finoana
alohany amalina an'izay fanontanianao zay angamba sambatra mamela anay ianao raha hiverina kely tamin'ny resaka episode ny fanaovantsika tamin'ny alansy santatra resaka fanavaozana sy fampivarana fiainana ny episode nataontsika tamin'izay dia ny teny alanto ao anatin'izay hoe manampy anao miasa ozy izy amin'ny fanavaozanao ny fiainanao hatrany ny fanananao finoana zay fananana finoana zay zany dia mbola hita indray amin'ny alalan'izay hoe zavatra manampy zany hoe anovozanao zavatra maro ahafahanao mandroso ahafahanao miatrika ahafahanao miasa ho amin'ny tanjona zany zay tianao tratrarana araky ny fantaniko teo moa zany dia hoe inona zany no atao mba hahazoana zay finoana izay voalohany indrindra rehefa nanao fanadihadiana kely momba ity resaka finoana ity dia anisan'ny tena zava-dehibe araky le rehefa niresantsika teo ny fananana fitokisantena zany hoe mila matoky ianao zany tenanao aloha voalohany indrindra resaka momba n'ilay finoana ako eto marina tsy ilay finoanan'Andriamanitra no tiako resana fa ilay finoana croyance zany tiako tenena zany hoe mila manana zay finoana zay zany ianao ho anao manokana hoe matoky ny tenanao ianao ary vitanao le izy rehefa manana zay finoana zay zany ianao dia efa zava-dehibe zany hoe tsy manana aiai mihitsy ianao ohatra hoe resaka momba ny ataoko ohatra foana moa ty matetika le resaka marathon zany hoe matoky ny tenanao ianao fa vitanao le marathon dia izay fananao finoana zay no anomboanao sahady ny azakazaka zay ataonao na dia kely aza izara kely raha ny momba an'izay zavatra teneninao zay tena hoe zavatra ny ainako manokana le izy ny ainako manokana averiko hoe safidiko manokana na ny hinan'Andriamanitra zay fatokisanteny zay betsaka ny olona tsy mbola voavoatra zay ao anatiny ny antony maro samihafa betsaka ny olona hoe tsy tena matoky ny tenany na tsy matoky tena mihitsy raha ny amiko manokana ny momba an'izay dia ny finokan'Andriamanitra mihitsy no nampianatra nahay nino ny tenako nahay natoky ny tenako ny finokan'Andriamanitra hoe eo amin'izay zavatra eritreretiko hoe tsy vitako dia vitan'Andriamanitra dia nanampy ana foana zany reo finoana anankiroa samihafa ireo ny finoana ny tena sy ny finoana an'Andriamanitra nanampy ana zany zay hoe niroso foana tamin'ny fiainana na nisy zavatra mafy na nisy zavatra tsarotra ninninona zavatra nitranga dia zay koa zany tsy voatery mifanipaka koa ny finoana fa afaka zavatra mikambana miaraka miasa mba hitondra vokatra tsara ho amin'ny fiainana marina mihitsy zany manarak'izay ihany koa araky rehefa niresahako teo le resaka hoe loi de l'attraction moa efa niresahako teo le izy zany hoe ianao zany mila ihany koa ianao miteny amin'ny tenanao sahady hoe misy tanjona anankiray tianao hotratrarina dia inonao sahady fa hotratranao iny tanjona iny ary matetika isika raha mahita ny fahagagana rehetra ao anatin'ny baiboly izay nataon'i Jesosy Kristy zany dia mametraka fantahina foana izy hoe inona ny tianao ataoko aminao matetika zany hoe ianao zany dia mila mahafantatra sahady hoe inona moa ny tianao atao amiko inona ny tiako atao inona zany ny tanjona tiako andehanana zay zany dia efa manana finoana ianao hoe manana zay tanjona zay zany dia efa anisany finoana ihany koa eo koa ny hoe finoana zany hoe isy sahady ny zavatra ho avy araky rehefa niresahako teo ary Luther King dia nanambara ao anatin'ny citation zay nomeny hoe ny fananana finoana dia midika hoe manao dingana voalohany na dia tsy hitanao akory aza ny tohatra manontolo zany hoe mila manao zavatra zany ianao mba ahafahanao manana zay finoana zay ihany koa dieny zao zany ianao dia mila manao ny dingana voalohany sahady raha hoany amin'ny tanjonao ianao ohatra dia dieny zao ianao dia mila manao an'ilay dingana hoe vitako tia dia ataoko ny dingana na dia tsy hitako akory aza ny mety ho vokatra ty zavatra ataoko ty any aorinany fa izay fanananao finoana zay zany zay fanaovanao dingana voalohany zay dia manamafy ihany koa ny finoanao marina mihitsy zany
ao anatin'ireo finoana na croyance ireo dia raha ny psykôlôjia zany no jerena dia misy ambaratongany anankitelo. Ao izy ny finoana izay sakana, croyance limitante zany ozy ny teny frantsay. Misy finoana izay mety ho sakana, matetika sakana, mety ho sakana amin'ny fiainanao, amin'ny fandrosoanao. Ao ny finoana ressource, zany hoe ny croyance afaka manampy anao, ary ao ny croyance hoe neutre, hoe finoana eo fotsiny fa tsy voatery hoe positif na négatif zany amin'ny fiainanao. Raha resaka zay hoe croyance limitante zay zao dia maro de maro mihitsy ny zavatra azontsika resahana amin'izay. Mieritreritra eto hoe be de be mihitsy ny finoana zao manoloana an'le hoe ny tokantrano fiafiana. Betsaka ny vehivavy na lehilahy ny finoany ao anatin'izay de hoe ninona fijaliana sy zava-misy ao amin'ny tokantrano dia zay zany ny tokony ho izy, zay zany ny lalana tokony aleha, ary ekena zany zay zavatra zay. Dia zay finoanao zay zany lasa tsy lasa sakana zany, lasa tsy say ianao ohatra hoe andeha hitrotra sy hoe hiala amin'le tokantrano tsy anaiky tsony, ohatra hoe hiara-ny herisetra tsy anaiky an'izany tsony satria mipetraka ao anatinao le finoana hoe tokantrano fiafiana, zany hoe tokony hiafiko zao zavatra rehetrarehetra. Sakana tanteraka nefa zany satria betsaka ary fantatritsika ny vehivavy na lehilahy hiara-ny herisetra ary mitondra taketra tanteraka na sanatria efa raha fahafatesana mihitsy ary. Zay zany tena anisany hoe ohatra na finoana hoe sakana, finoana sakana ao anatin'ny fiainana. Raha miresaka indray hoe ny finoana mety hampandroso dia afaka ao anatin'izay situation mitovy zay ihany raha manana finoana ianao hoe ny tokantrano tsy fiafiana amin'ny lafiny hoe herisetra sy ohatr' zany fa mety hoe fiafiana amin'ny hoe sakrifisy iarahamanao mba hanatratrarana tanjona. Raha zay indray ny finoana apetraka ao ambadiky le hoe tokantrano fiafiana, de lasa zany ianao manana finoana mampandroso anao hoe miafy zahay raha zavatra fiarahana mitady manao sakrifisy, fa raha ohatra kosa hoe hiara-ny herisetra sy ohatr' zany manana zo tanteraka miala amin'izany. Zany hoe zay ny finoanao zany hoe manana zo hiala amin'izao tsy ekeko zao zavatra zao de manosika anao zany andeha anao zavatra hialana amin'le izy. Zany hoe ny finoana rehetra zany dia fototra ametrahanao action, arakaraka ny finoanao no anaovanao action. Zay ka raha ohatra hoe ny finoanao mametra anao de voafetra zany ny action ataonao. Raha ohatra ny finoanao tsy mametra anao fa manosika de lasa ianao voatosika anao zavatra, anao action. Ninona moa zany io amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy zay zavatra tiako resahan'izay. Misy tantara kely ty tantaraiko anareo. Nisy dadabe sy ny zavikely ny resaka de nantany ilay zavikely nantany azafady ilay dadabe zany tsy hoe nantany zany fa niteny izy hoe misy ady anakiroa izy ao anatintsika ao ny ady voalohany ozy izy, ny ady ozy izy dia ho ana ambody anakiroa ao amintsika, de ny ambodian'ny tsara sy ny ambodian'ny ratsy. Ny ambodian'ny ratsy ozy izy de ny fahatezerana, ny alahelo, ny zavatra mety ratsy rehetra zany. Ary ny ambodi anakiray ozy izy de ambodian'ny fifaliana, ambodian'ny fitiavana, ny fanantenana, ny famarinana ary ny finoana. De nantany zany ilay zavikely hoe de iza ozy izy no mandresy dadabe, de ozy dadabe hoe izay omenao sakafo. Zany hoe ilay finoana zany de mila omena sakafo. Raha tianao andresy aminao ao aminao dia mila omentsika sakafo ny finoana. Zany hoe mila ampitombotsika ny finoatsika, ny finoatsika amin'izay zavatra rehetra mety inoatsika araky ny teny marina teo. Ny finoatsika ohatra mety ihany koa an'Andriamanitra, mety ny finoatsika
amina hery lehibe kokoa noho isika ny finoantsika rehetrarehetra na mety hoe na finoanao a de mila omentsika sakafo zany zay finoana zay satria ny finoana zany no angovo ahafahanao miaina ihany koa. Marina zany a ny finoana amin'ny tenanao a ny finoana hoe ho amin'ny zanakao mila fahananao ihany koa zay a mba hahafahany a mino ny tenany sy mino ny zay zavatra efa natokanareo inoana ihany koa ny finoana amin'ny manodidina amin'ny vadinao hoe mino aho fa vitanao io a mino a fa tafitanao ny tanjonao a zava-dehibe angovo zay anao teo a manampy mihitsy reny rehetrarehetra reny a entina manivatsiva ny fiainana. Marina hoe mila fahanana ny finoana fa tsy hoe zavatra tonga ho azy a de hitoetra eo fa mila fahanana mihitsy ary mila jerena zany le finoana fahanana hoe ile finoana lasa sakana ho anavy a sa finoana le mampandroso tsara zany a mamakafaka an'izay ihany koa alohan'ny amahanana azy so sanatria lasa le finoana sakana manakana anao a no lasa voafahanao. Ya dia tonga sady indray tsika ety amin'ny farany fandaharantsika ny amaranako kely azy angamba zany a dia araky ilay hiran'ny rosy teo a dia hoy hoe mila manana finoana isika zany a ary mety ho kivy sika zany eo anatrehan'ny fiarahamonina misy atsika na ny zavatra iainantsika isan'andro a fa dia araky ilay hira teo dia hoe mila manana finoana isika ary mila tsy mamoy fo zany a amin'izay amin'ny fiainana izany fa dia misy zavatra tsara foana antenaina misy zavatra tsara foana inoana. Ny teniko farany a dia ny hoe ny fananana finoana tsy mamaha ny olana hitanao eo no eo a tsy hoe miresoudre problématique eo no eo a fa ny fananana finoana zany dia hoe manampy anao a mitraverse an'iny a ary manome fanantenana anao hoe hisy solution le vahaolana zay zany ny tsara apetraka fa tsy hoe manana finoana ianao de tonga de afaka ny aretina na tsisy tsony tsy fisimbola na tsy hozy tsisy olana tsony amin'ny zanaka fa ny fananana an'izay finoana zay zany a miteraka fanantenana hoe ho vova zao zavatra misy zao fa mandalo ihany. Zay ny teniko farany. Dia arak'izay teny marina azy ihany koa dia ho ataontsika episode anankiray manokana indray ny fanantenana dia mametraka veloma sady indray ny mpiaino rehetra ho amin'ny manaraka indray dia mirary fety sambatra ho antsika ihany koa amin'ity faraparan'ny taona ity. Dia efa feno finoana sy fanantenana hiaraka aminao eto indray sambatra amin'ny fotoana manaraka dia mametraka mandra-piona ho amin'ny mpiaino rehetra.